filompanomina azy efa nanao fanambarana ofisialy ny amin'ny filotsakovidina candidat pasteur mayorina izany dia nivoaka ny daty fifidianana dia nivory ny antoko politika zany fa hanendry ny directeur campagne ny antoko politika zany. Dia rehefa natao ny fifidianana tato anatin'ny bureau politika zany dia misy teo amin'ny candidat 5 teo zany no nanompo tena ho directeur campagne ny antoko politika zany. Dia rehefa natao ny fifidianana zany dia lany directeur campagne ny antoko politika zany dia ny andriamatoa Bolo Raounarivo izay lany zato tao anatin'ny fifidianana tao anatin'izay candidat zay satria ireo candidat zay natolotra zany dia samy milaza ny antony tsy ahavitany amin'ilay izy. Ny hafarany vita soma tsara dia andriamatoa Paulo Raounarivo zany no candidat lany directeur de campagne ny pasteur mayorina dia miaraba azy zay misaotra azy koa satria dia nanaiky amin'ny fitiavana koa izy ny andray zay atiky zay mba andehanana ny firenena amin'izay ty firenena ty mitanjona moa zany dia zavatra kely any hoe firenena miady amin'ny fahantrana dia zay le deona fandresena ny fahantrana